ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamiarabantsika riavako malala tratra ety Alarobia fa 20 ny volana febroary ity ny voalahatra mofinaina atsika ny riavako dia ny bokin'ny mpanjaka faharotoko faharoambiroapolo mpanjaka faharotoko faharoambiroapolo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo mpanjaka faharotoko faharoambiroapolo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary rehefa ren'ny mpanjaka ny teny tao amin'ilay bokin'ny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy ary ny mpanjaka nandidy anilky mpisorona sy Ahikama zanaky Safana sy Akibora zanaky Mikaia sy Safana mpanoratra ary Asaia mpanompon'andriana hoe mandehana ianareo ka manontania an'i Jehova ho ahy sy ny vahoaka mba amin'ny Joda rehetra ny amin'ny tenin'ity boky vao hita ity. Fa mafy ny fahatezeran'i Jehova izay mirehitra amintsika noho ny tsy nenonondrazantsika ny tenin'ity boky ity hanao araka izay rehetra voasoratra ho antsika. Dia nandeha ilky mpisorona sy Ahikama sy Akibora sy Safana ary Asaia ka nakany amin'ny Olda mpaminany vavy vadin'ny Saloma zanaky Tikva zanaky Arasa mpitahiry ny fitafiana fa nitoetra tao amin'ny tanàna ambany tany Jerosalema ravehivavy dia niresaka taminy izy ireo ary hoy ravehivavy taminy, izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, lazao amin'ny lehilahy izay naniraka anareo aty amiko hoe izao no lazain'i Jehova, indro izao ahatonga loza amin'ity tanàna ity sy amin'ny mponina eto dia araka izay rehetra lazain'ny boky novakian'ny mpanjakan'ny Joda, satria nahavoy ahy izy ary nandoro didikazo manitra tamin'Andriamanitra hafa ka nampahatezitra ahy amin'izay rehetra nataon'ny tanany. Dia nirehitra amin'ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy ho sakanana fa ny amin'ny mpanjakan'ny Joda izay naniraka anareo anontany amin'i Jehova kosa nefa dia ambarao aminy hoe izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely ny amin'ny teny izay novakianao satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehova. Raha nandray izany nolazaiko ny amin'izay anjo ity tanàna ity sy ny mponina eto dia ny andravana azy sy ny ahatongavany ho fanozonana ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao dia izao kosa efa niaino ho Jehova. Koa indro angoniko any amin'ny razanao ianao ary angonina any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana ary masonao tsy mba hita izay loza rehetra hoentiko mamely ity tanàna ity dia nitondra valiny ho any amin'ny mpanjaka izy ireo. Ray masono manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavana ity bokin'ny mpanjaka toko faharoambiroapolo ity dia mitantara ny fanitsia-pivavahana nataon'ny Josia rehefa nivily lalana ny fanjakan'ny Joda ka niala tamin'Andriamanitra dia nahita ny boky izay tao amin'ny tempoly ny mpisorona ary nitondry zany tao amin'ny Josia mpanjaka ary tena nanapa-kevitra Josia rehefa nahita izany bokin'ny lalàna zany soratra masina zany fa hanitsy ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fiainan'ny finoana hifanaraka amin'ilay sitrapon'Andriamanitra hita tao amin'ilay boky izay novakiany sy Safana teo anatrehany. Dia ity andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo izay mamarana ny toko faharoambiroapolo ity riavako malala dia maneho toe-javatra iainana amin'ny ankehitriny mihitsy ary maneho ataontsika hoe fanitsiana koa aza ny fotom-ponoantsika, ny fomba fijerintsika, ny ataontsika hoe soratra masina, ny fijerintsika ny antsoina hoe faminaniana, ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia azo fakafakaina amin'ity andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo ity riavako.
Ny zavatra antranga de rehefa novakina teo amin'ny teo anatrehan'ny mpanjaka zany lay boky, rehefa novakina teo anatrehan'ny mpanjaka lay boky dia nanapa-kevitra izy ny andalina lay boky, dia ny antso izy zany ny mpanompo akaiky azy, ny mpitondra fivavahana dia naniraka azy ny hoe mandeha any ianareo avo ay antanio hoe inona no hevitry ty, inona no hevitry ty antanio Andriamanitra, inona ny hevitry zao soratra izao, ahoana ny ampiarana an'ity soratra ity na ity boky lalàna ity. Dia lasa ireto nantsony ireto ny rahana zany ry Ilky, ry Aikama, ry Akibora, ry Safana sy ny sisa dia nakany am'ilay mpaminany vavy antsoina hoe Olda. De lay mpaminany vavy Olda zany no nanome ny hevitry lay soratra hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra. Eo ny afaka de mamperitreritra atsika sahady aty amin'ny testamenta vaovao moa tsika hafa efa mazava kokoa io, fa raha amin'ny testamenta taloha zany de izao ry havako ary marina mandrakariva koa nefa io amin'ny fiangonana. Eo andaniny etsakilany de eo ny soratra masina, hitan'ny Josia ny soratra masina, hitan'ny reto mpisorona ny soratra masina, boky ny lalàna zany io izy io. Saingy zao tsy fantany-heviny, any marimarina kokoa nitady olona hafa izy hamazava azy, nitady ainy namaky an'le soratra masina, fakiny safana tsara le soratra masina, fa hoe Josia manao hoe tsy mazava io, andana ny tanio Andriamanitra, ahoana ny ampiarana an'io. Dia lasa izy ireo nakany am'ilay mpaminany vavy antsoina hoe Olda, de Olda no nanome ny heviteny na nanome ny hevitr'Andriamanitra. Zany hoe jereo tsara afaka malala fa misy ny namaky ny soratra masina, misy zany lay namaky le soratra masina, ny mpisorona namaky soratra masina ary safana, saingy zao tsy izy akory nanazava azy, tsy izy nanazava azy fa i Olda nanazava azy. Tsy Olda namaky le soratra masina fa i safana namaky ny soratra masina, fa i Olda mpaminany kosa no nanome ny hevitr'Andriamanitra ny am'le soratra masina. Jereo tsara afaka malala fa mazava tsara zany, mazava tsara zany fa tsy nataon'Andriamanitra naleo tena iretsy mpamaky soratra masina ary safana mba handriky zany na de nahay namaky teny aza, na de nahazo na de nahay namaky an'le boky ny lalàna aza, de zao tsy nahafantatra ny tena heviny, tsy nahafantatra hoe inona moa ny zavatra andrasan'Andriamanitra, inona ny sitrapon'Andriamanitra, na de nahay namaky lay teny azy izy. Fa izao mbola nandeha nanatona mpaminany vavy izy, lay mpaminany vavy kosa no nanome ny fanazavana. Lay mpaminany vavy dia tsy avy hatrany de ny rahan'Andriamanitra nakany an'i Josia, fa lay mpaminany vavy de niandry ireto rehefa noentina teo amin'ny tenin'Andriamanitra na boky lalàna, de iny no noazavainy hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava be zany ry havako malala, eo no mampitoetra sy mampitombona tsara mihitsy ny fotom-pisainana kristianina, ny fotom-pisainana kristianina na ny protestanta ankehitriny mihitsy, ny hoe ny soratra masina dia azavaina, miteny amin'ny alalan'ny soratra masina Andriamanitra. Ary eto dia sokajin'olona roa samy hafa, ndray mpamaky ny soratra masina ary ndray kosa mpanome ny heviteny ny soratra masina. Ny eo raha tsorona de zao, ndray zany le soratra masina vakina ary ny faharoa kosa le soratra masina toriana. Zay ny mahampaminany ny fiangonana, ny toritenin'ny fiangonana dia maka ny toerany Olda izy. Zany hoe ny toritenin'ny fiangonana am'izao andro antsika zao zany de maka ny toeran'lay mpaminany vavy izy. Ny toriteny no manazava na afahana mamaly ny fanontaniana rehefa nyvakina ny soratra masina. De zao inona ny hevitrilay soratra masina, inona no ampiarany azy, de zay le faminanian'ny Olda, de zay le toritenin'ny fiangonana ry havako malala.
ary io no tsy tokony adonona mahamarina ny teniny apôstôly paoly am' Romana toko 10 manao hoe ny toriteny de avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe vakina le zoatra masina tahak'izay de atsika midiny fa 1:20 ka hatramin'ny diny fa 3:20 vakina le zoatra masina ao arinan'izay no toriana na no azavaina le soratra masina zay le faminaniana. Tsy misy zany faminaniana raha tsorina, tsy misy zany faminaniana tokony hisaraka amin'ny soratra masina. Ny faminaniana rehetra zay tahaka ny olo-da eto de tsy maintsy miainga na tsy mifanohitra velively amin'ny soratra masina. Raha misy olona maminany zany na mitoriteny de zao tokony ho avy amin'ny soratra masina ihany no ingana. Ny toriteny de avy amin'ny soratra masina. Ny faminanian'ny fiangonana na ny faminanian'ny mpanompon'Andriamanitra de zao tsy tokony faminaniana mifanohitra amin'ny soratra masina. Ndradray mantsy mety mahempi-paminantsika ndradray na mpitoriteny isan-karazany de zao ndrandray tsy soratra masina ny toriana engany tsisy zany fa iran-tany de misy zany hoe ndrandray mpitoriteny izay tsy miainga amin'ny soratra masina na koa mifanohitra mihitsy amin'ny soratra masina, mifanohitra mihitsy amin'ny fampianarany soratra masina. Fa zao re afaka malala ny soratra masina aloha, ny bokin'ny lalàna aloha zay hitatsika amin'ny tapany voalohany io de iny bokin'ny soratra masina iny no manjary faminaniana inona no hevitry. Tsy misy zany soratra masina misaraka amin'ny faminaniana ary tsy misy faminaniana mandeha irery ka hifanohitra na hisaraka amin'ny soratra masina. Mazava zany re afaka malala ary tokony hitsika manao hoe tokony hiainan'ny fiangonana zany ary verenan'ny mpino hitsarana ny fahamarinana fampianarana ny trano isan-karazany. Ndradray rehefa mahita fera-paritsy zay mahatonga anay rehefa mahita fera-paritsika ndradray amanjo de ndradray mahita matetika ataon'ny olona amin'ny filazana manjo iny de andin-tsoatra masina zay moa mahazatra asiana andin-tsoatra masina eo. Fa ndrandray misy manisy tononkira, ndrandray misy manisy citation na karazana tenim-pahendrena na filozofa na tononkalo na tahaka zany. Tsy maninona akory, tsy diso mihitsy raha ohatra ka sasamba mieritreritra zay atao tiany atao anatin'ny filazana manjo iny tsy inona tsy fitaovam-piangonana ngeny ny faire-part fitaovam-pianakaviana fampahafantarana ny manjo iny azo atao tsara na tononkira io na zay mahafinaritra anao ao tenim-pahendrena mety novoiziny le mba tiany le fianakaviana na tiany le manjo lay taratasy lay citation zany de atao tsy maninona iny tsy inona tsy hoe raha-piangonana. Fa izao rehefa hitoriteny kosa ny fiangonana de izao tsy maintsy le andin-tsoatra masina ihany ny toriana. Raha ohatra ka andin-tsoatra masina ny amin'ilay faire-part na anao lay filazana manjo de ino ny torian'ny fiangonana amin'iny izy ny maka. Raha ohatra ka tsy andin-tsoatra masina anao fa citation na tenim-pahendrena na kotononkalo na poezia ao de zao tsy iny mihitsy no torian'ny fiangonana fa maka andin-tsoatra masina izay hafa izy mety mifanakaiky amin'iny ny heviny na tsy mifanalavitra amin'iny ny heviny fa ny toriteny dia tsy maintsy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe so gaga ny manamanjo ary maninona atao tsy le citation any Platon natao na le citation any Aristote na le tononkalo ny Doxa na le tononkalo ny Avaramanatoanina no natao anaty faire-part nefa na filazana manjo nefa nahoana no tsy ino ny toriany Pasteur na ny toriany Mopera fa nahoana no ny soratra masina ny toriany satria ny toriteny de avy amin'ny soratra masina ihany. Fa tsy hoe ny toriteny dia dissertation na fa makafakana tononkalo na lahatsoratra miainga avy amin'ny soratra masina ihany. Ary afaka malala tsika manao hoe ny toriteny na ny faminaniana de mifamatotra amin'ny soratra masina. Fa zao rehefa malala ny zavatra apetritra faharoa zay aseho ny tenin'andriamanitra masina ty koa rehefa mandrona hoe faminaniana sy ny tenin'Andriamanitra de zao nataon'Andriamanitra mifameno. Zava-dehibe lay fifamenony lay fanompona. Ny anankiray etsekirany de misy ireo mpamaky teny na ny mpisorona zay hitatsika io ilika, ny mpisorona sy ireo mpamaky teny mpikarakara izany boky zany reo archiviste reo bibliotekaire reo zany izay nitahiry na nahita lay boky dia izy reo kosa dia men'Andriamanitra fahazavantsaina hamaky lay boky. Fa etsy kosa nisy olona nitsidriny fanan'Andriamanitra dia Eolta izay olona tsotra mihitsy any ivelany lay rafitra lay fiangonana lay tempoly azy olona manokana mihitsy
vadiny Saloma Olda zay mipetraka aty ambadiky ny any ivelan'ny tebolo mihitsy azy izy no mipetraka. Hotsika manao hoe ny mpaminany a mandrakariva ny mpaminany dia olona fidian'Andriamanitra manokana. Fidian'Andriamanitra manokana tao misaotra masina de mpaminany tsy hoe olona n'olivana tsy fanompona n'olivana tahaka ny fisoronana fa olona tsy drin'ny fanan'Andriamanitra manokana mba hiteny amin'ny anaran'Andriamanitra. Afaka malala eto ary de zao zava-dehibe ny fifamenon'ny fanompona. Tsisy afaka miteny za manao hoe za de nitenenan'Andriamanitra zao dia afa-po am'izay hoe za rery ny tenenan'Andriamanitra fa inarotsy ny tenenan'Andriamanitra za ihany no nitenenany an'izany fa narotsy na ino. Tsy ry afaka malala eto dia maneho tsara mihitsy ny soatra masina fa misy vavolombelon'Andriamanitra rehefa miteny dia miteny Olda ary natrehiny reo olona maro samihafa zany hoe lay fifamenony le fanomezam-pahasoavana. Mampieritreritra mantsy re afaka malala lay fahatokisa-tena indraindray lay fieverana hoe ny fanompona anankiray de feno. Tsy ry havako ny fanomponao de mifameno amin'ny fanompon'ny hafa ary ny fanompon'ny hafa de mameno ny fanomponao. De zany re afaka malala zava-dehibe le fifamenona, zava-dehibe le fiaraha-miasa eo i Josy zay hanatanteraka lay fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Eo ire tsy nahita sy namaky lay zoatra masina ny tahiry zany. Eo ilay mpaminany zay nanome ny hevitra zany. Zava-dehibe rehefa zay izay fahatsapatsika hoe matoa lavorary enge ny fiainam-pirenena. Matoa lavorary enge ny fiarahamonina, endreneny fiarahamonina de zao tsisy olona afaka mitondra mahavita irery zany. Tsy vitanao rery zany na fiangonana io na firenena io na fianakaviam-be io tsy vitanao samy rery zany io. Ny fandaminan'Andriamanitra de zava-dehibe mandrakariva ny fifamenona. Josy te hanao zavatra fa tsy nahavita rery izy na de ataonao zavatra mafy azy izy te hitondra fanatsarana maro samihafa izy fa tsy nahavita irery izy. Ary teo ro mpisorona teo ny fiangonana zany te hanao zavatra fa zao tsy nahavita irery izy fa mbola nisy koa ny olon-tsotra tany amin'ny fiarahamonina zay i Olda zay ny mpaminany. Zany hoe ny zava-dehibe io tsika eto ny fahatserovatenan'ny tsirairay fahatserovatenan'ny tsirairay ny fahatserovatenan'ny rehetra no mitondra fiavaozana sy fanavaozana ao anatin'ny fiarahamonina. Raha anankiray na anankiroa fotsiny ihany dia tsy tanteraka araka ny tokony ho izy. Fa ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa raha anavao Andriamanitra raha hitondra fanavaozan'Andriamanitra de mampiasa ny fanomezam-pahasoavany rehetra izy ny tsirairay izy. Josy eto avako de nanaraka lay fomba ataontsika hoe io moa zany marimarina kokoa na raha ny fomba fijery fampianarana jezuita nandritra ny taona maro. Zay hoe ny fivavahan'ny mpitondra no manjary fivavahan'ny firenena. Zany ny aina ny fiangonana kristianina tamin'ny taonjato tany aloha nandritra vanim-potoanan'ny moyen âge dia izao izay ny finoan'ny mpanjaka no manjary finoan'ny firenena mipetraka eo atsoroky ny mpanjaka ny andraikitra miazona ny finoana an'Andriamanitra. Ary dia eto dia nahatsiaro an'izany Josy hoe manana adidy izy hanao zay hiverena ny finerena amin'Andriamanitra. Adidy no takian'Andriamanitra tamin'izany ary de nangataka fiaraha-miasa tamin'olona maro samihafa izy mba halavorariny zany. Afaka malala rehefa azontsika tsara zany fa izao ny toriteny na ny faminaniana dia mifamatotra amin'ny soratra masina ary ny soratra masina no voasana no fototra iorenany atao hoe faminaniana na ny toriteny. Reo dia tsy misaraka. Mifampitsara aza ny soratra masina no mitsara ny faminaniana. Ny faminaniana no fitaovana mivaofy na manome ny hevitry ny soratra masina. Ary ny faharoa de zao zava-dehibe ny fifamenona amin'ny fanomezam-pahasoavana ampiasan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana mba hampahazava ny planin'Andriamanitra.
ny fiaraha-miasa ny fiaraha-mieritreritra ny fiaraha-manompo no avy tamin'ny olona ny asa fanavaozana zay ampanaovin'Andriamanitra. Tsy vitan'olo tokana ny fitondrana zava-baovao eo anivon'ny fiarahamonina. Fa ny faharoa avako malala tapany lehibe faharoa dia zay mahakasika kosa any Josia. Josia dia nanaiky ny verina tamin'Andriamanitra. Ary niafatry ilay mpaminany la niafatry ilay faminaniana de nitodika manokana tamin'ny Josia. Todika manokana tamin'ny Josia. Hoy izy tamin'ny Josia manao hoe zao ny tenin'ny Jehova aminao, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehany dia indro fa izy iaino anao. Rehavako malala zava-dehibe ny fanetretena. Lay olona miaino anatra. Betsaka nge rehavako malala ny maheno ny tenin'Andriamanitra. Betsaka nge ny mandre ity tenin'Andriamanitra fa kinisana-lahady ity Betsaka nge rehavako malala ny mandre ny toroteny isan'alahady fa izao tsy miaino anatra. Inona moa no olona antsoina hoe miaino anatra? Rory avako malala ny tika andratarafina amin'ny Josoa io de izao ny fihetsiky Josoa manazava azy de nandritra ny fitafiana, zany hoe fibebahana ny dikany hoe nandritra ny fitafiana. Fomba fanao teo amin'ny jiosiny hoe rehefa mandre tenin'ny mpaminany na mandre afatra avy amin'Andriamanitra na mandre torohevitra na dia mandritra fitafiana de ny heviny anankiray voalohany de ny hoe midika fibebahana. Ary dia eo zany Josia de zao mibebaka Josia. Dingana voalohany de zao nanaiky fa diso Josia manao hoe inona ary ty zavatra mitranga eto amin'ny fireneko ty? Inony ty Andriamanitra menatra anao zao ve no mitranga eto amin'ny fireneko? Zao ve no mitranga? De nandritra ny fitafiana izy. Menatra izy de nandritra ny fitafiana izy. Fa ny faharoa de zao nanapa-kevitra izy ny anova zavatra. Nanapa-kevitra izy ny iova sy anova zavatra. De hitantsika ny toy ny tantara. Hoy izy hoe mandana mandehana makany amin'ny antanio an'Andriamanitra, antanio an'i Jehova hoe inona ny hevitra zao, inona ny tokony ataoko ary. Za te iova fa inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko. Zany hoe ny olona miaino anatra de olona manaiky hiala amin'ny lalany, manaiky fa diso aloha, manaiky fa tsy mety le zavatra hita sy iainana, ary faharoa de manapa-kevitra manontany an'Andriamanitra hoe za iova fa inona ny zavatra andrasanao amiko Andriamanitra. Rehavako malala raha mijery ny fiarahamonina eran-tanitsika, fiarahamonina mitranga etserotsika de mahita fa miandry zany Andriamanitra. Miandry zany Andriamanitra ary Andriamanitra tezitra amin'ny ataontsika hoe fahalovana ny tranga tak'izay hita atao amin'ny bokin'ny Josia, atao amin'ny bokin'ny mpanjaka hitan'ny Josia. Dia mitaky inona Andriamanitra? Mitaky fiovana Andriamanitra, mitaky fibebahana Andriamanitra, mitaky fanetretena Andriamanitra, mitaky fiankinana aminy Andriamanitra hoe anontany ahy inona ny zavatra tianareo, hanamboarana anareo, inona ny zavatra tianareo ho ahitsy aminareo. Betsaka rehavako malala ny araky nyvolaza teo ny toriteny ren'ny olona amin'ny fiangonana isan'alahady misokatra amin'ny fiangonana anarivo ny analina manegana Madagasikara. Fa zao rehavako malala maneran-tany mihitsy aza, fa zao rehavako malala miaino anatra ve isika? Moa ve isika miaino anatra nanetry tena ka manapa-kevitra hoe tompo andeha iova aho? Ary metra-panontaniana amin'ny tompo manao hoe inona ary no andrasanao amiko Andriamanitra? Inona ny tianao ataoko ho anao? Inona ny tianao ataoko ho an'ny firenena? Inona ny tianao ataoko ho an'ny tenako? Inona ny tianao ataoko ho an'ny fianakaviako? Rehavako malala fotoanany zany zao dia enganenao handre ny bitsiky ny fanahy masina zay efa napanantenain'i Jesoa fa omenanao. Jesoa nefa nanafatra manao hoe tempolo ny fanahy masina isika hoy Paoly, fa Jesoa efa nanafatra manao hoe na aiza nge ngona ro natero aminaraka teo voany, eo voantsika nge Jesoa miteny rehefa miangony tsika, eo voantsika Jesoa mampiteny ny fiangonana nge Jesoa.
ary tsy vitan'izany Jesoa tafitsika ho Paoly de zao tokony ho fiainana mandeha ho azy amintsika ny fiainona anatra, tokony ho fiainana efa mandeha ho azy amintsika ny fibebahana isan'andro, ary tokony ho fiainana efa mandeha ho azy amintsika satria tsika ty amin'ny testamenta vaovao ny famiatraha-panontaniana hoe inona Andriamanitra ny zavatra andrasanao amiko, inona ny tokony ataoko. Ary ity teny ity aza de efa fandretsika isan'alahady ny tenin'ny tompo manao hoe satria nino anatra ianao dia indro amela eloka anao a. Afaka malala engany ho fiainanao, engany ho fiainanao ny fiainona ny tenin'Andriamanitra, engany ho fiainanao ny fiainona ny faminaninana ny toroteny, ary engany ho fiainanao ny fametraha-panontaniana amin'Andriamanitra hoe tompo za azonao iakinana, inona ny tianao ataoko, za vonina hijoro vavolombelona ho fiasana, za tompo vonina anao zay tianao atao fa inona ary ny tianao ataoko. Afaka malala ny tompo Jesosy ny anefy anao, hitarika anao, ampahery anao fa izy le mpiandry tsara mitarika anao anefa hiantanteraka ny sitrapony. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay no ny amin'ny ity soratra masina ity zay mampianatra anay ny finoana mikasika ny mahazava-dehibe ny soratra masina, mahazava-dehibe ny teninao, ny fifamatoran'izany amin'ny toroteny sy ny fifamatoran'izany amin'ny faminaniana. Tompo misaotra anao koa manazava aminay fa mifameno ny fanomezam-pahasoavanay zay nomenao anay avy tsirairay. Tsy misy fanomezam-pahasoavana omenao ka tsy ilaina amin'ny fampandrosoana ny fiangonana na ny firenena na ny fiarahamonina sy ny fianakaviana, ary manafatra nay raha teo ianao iaino anatra. Tompo de ampahirezo zahay anana zany toe-panahy sy toe-tsaina izany, ary ho tiany teninao, anana fanetretena anaiky ho fiasanao, anana fanetretena anaiky ho iraka ho vavolombelonao, metra-panontaniana am'izay zavatra andrasanao aminay. Jereo Jesosy ny fanoloran-tenanay tsirairay avy. Ampahirezo zahay ho tahaka any Josy, ampahirezo zahay hiaraka aminao mandrakarivo, de jereo ny asanay, ny fivelomanay, jereo ny tanindrazanay, ny talao aminao isan'andro ray tompo, fantatra efa meny vavaka ianao, ho aiza moa zahay eo aminao ihany, de jereo tompo ny tanindrazanay, jereo ny ankonanay, vavaka zay ho an'ireo kristianina maneran-tany, ao ireo mandalo fanenjehana, ao ireo mandalo zava-manahirana, mivavaka zay ho an'ny fiangonanao maneran-tany, mba ho fiangonana mahatoky hitondra fahazavan-tsaina, finoana mitoetra tsara, fifitodiana aminao Andriamanitra, ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy atranany ny fiangonanao, andy orena ny fahamarinanao, de mametraka ny fiainana tsirairay avy am-pilatananao zay Jesosy. Amen.